Nareo zao fa tsy raha mbo question pour un champion koa fa. Allô, ataontsika tsiraikiraiky manomboka amina matsika Antonin ngamba. Ny resaky fifinanceva entreprise zany misy karazany maro e. Maro, tena maro a. Imagination-ntsika ro mety hoe milimité azy. Satria raha azoko tsara, Antonin teo zany manao karazana ohatra community manager na manao vidéon'olo na manao sary. Zay le ataonao a. Dia ananiko zao hoe mitady saly mety ataonao karazana studio ndraiky matériel iasa. Raha ohatra an'io zany raha za zao tamin'ny placinao, za tsy teny hoe ty raika avao tena formule mety, fa ny anakay raha za zao tamin'ny placinao dia mananto client ro ilaiko voalohany. Client ro ilaiko aloha, dia le client ro atsaiko préparer mi-payer an'io. Misy raha raiky tantaraiko anareo tamin'izaho vao nanomboky, Quintin nanomboky tamin'ny 2009, mipetraka tamin'ny trano fitaratra tao zay io epitan'io trano be misy an'ny Redland io. Mètre carré tamin'izany ataontsika hoe amin'ny 15 € eo raha anao lafo zany e, lafo satria 500 mètre carré any fampizarana niaraka amin'ny tompon'le trano. Tamin'izany zany premier client anay nangataka anay no recouvrement. Dia zaho tsy mana bureau, fa zaho tsy niteny azy hoe zaho tsy mana bureau, fa zaho niteny azy hoe raha zay eo tianareo efficace dia tokony anatin'ny bureau nareo zay miasa. Sérieux zany. Dia reo ny proposé anay hoe ok, firy le olonareo, firy le mètre carré tadiavinareo, dia zay nahatonga avanay vao nanomboka vao créé mihitsy le société dia tonga dia tao bureau anay voalohany tao amin'ny trano fitaratra tao. Dia bakao moa zay rehefa nana client hafa mitombo isan'olo, anao tsy afaka occuper tranon'olo fa niteny zay hoe vao mila mahetsika nefa le partie le olo misoccuper an'le andreo foa zany mijanona ka zay raiky. Satria ny atao hoe financement réflexe antsika voalohany ma tsy miteny hoe mety andeha amin'ny banque tsika, ok, na mandeha tsy haiko maka amin'ny ino moa anaran'ity resaka institution financière isan-karazany reny, nefa reny olona reny raha tadiaviny voalohany anao ve efa mana client, satria sarotra be anome vola olo raha ohatra anao ka tsy sura hoe hipody le vola. Dia eo le problème, lasa c'est un poisson qui se mord la queue izy mbazaha zay, lasa mihodikotika eo fa ny raha voalohany azonao atao na le client tadiavinao aloha proposenao service ambany prix fa miinvestir amin'le matériel-nao hicompensenao azy pour un certain temps, na mitady partenaire olo mety afaka miaraka miasa aminao mis'associé nareo, dia izy mety tsy haiko mety mitondra ny ino anaran'ity ny réseau ny ohatra, dia anao manao an'le asa pourquoi pas fandraisanao avy ohatra Bruno sy zany mety ho solution. Ok, ny an'ny Bruno teo resaka automatisation délégation moa zany tena mariny. Io zany raha vao eo anao ny olona sarotra amin'olona psychologiquement mandray décision, tsy ka fa manana réflexe zany autoprotection eo psychologie hoe eo se fa manao koa raha andraisako décision fa nanaovana azy atao tsikelikely. Zany hoe misy niveau de décision, ohatra hoe raha anao offre anao ka resahinakay koa fa hatreto afaka amenao remise, hatreto engagement afaka ataonao, dia tsy ndraidraiky le olo mba miinsiste fa tonga dia miteny anao manomboka eto janony ty, iha andro responsable an'io dia iha andro haiko manomboka androany, dia ataovy raha tsy hoe fa tena fa problème be, problème ana client. Dia ohatran'izay le fanao tsikelikely zany midélégué jusqu'au point hoe misy karazana tableau de bord hoe reto sy reto miresaka antsika face à face chaque semaine 40 minutes, zay foa fa ampy, fa tsy hoe isaky maraindray andeha hitantara raha maro fa manjary tsy afaka manao asa hafa anao bakao, zay tena izy. Io resaka délégation io zany mampatahotra olo mety hanao erreur le mpiara-miasa, fa raha vao tsika matahotra olo hanao erreur zay, on va jamais dépasser le cap hoe miala amin'le asa. Olo manao erreur zany tsy manino, raha manao erreur indray mandeha le olo leçon zay, manao erreur fanindroany izy mbola acceptable, raha manao erreur intelo izy mety le olo mihitsy koa fa incapable. Amin'izay fotoana zay anjaranareo mandramby décision misolo personnel, fa amin'ny ankapobeny personnel rehefa amenao responsabilité grandira moa zany fiteny vazaha zay miamahay izy ary au contraire mirenforcer an'le estime de soi iny mahatsiaro izy hoe kay za ty fa
fa misy place koa anatin'ny entreprise ato. L'entreprise au 21e siècle sady marina pertinent fa amin'ny lafiny raiky manahira koa. Tiako teneny zany raha ohatra antsika mijery amin'izao andro iainantsika zao, le androany aloha satria zay le fanontaniana voalohany hoe ny sasany mety emploi manahira anazy, fa amin'le communication reny raha jereko resaka entrepreneuriat tena nyresahanareo, fa mety hoe bon mety misy incompréhension na zavatra ohatran'izany ialatsiny, fa ny comportement na entrepreneur misy maromaro tokony hananan'olona miasa koa. Ny comportement antsika matetika mampatonga antsika mahomby zany na tsy mahomby izy le niresahantsika teo iny isan'ny point faharoa tamin'ny slide voalohany be indrindra resaka attitude. Ameko ohatra nareo areo culturel tsy indraindray resaka attitude raha ohatra zao ka miresaka ataontsika hoe allemand moa zany ro haiko satria za mipetraka any Allemagne agny, de raha miresaka izy zao hoe tsika andaontsika andeha hanao vacances amin'ny weekend manaraka ohatra, andaontsika andeha hanao sortie tsy haiko à Saint-Augustin amin'ny weekend manaraka, ok, raha miresaka tsika androany ohatran'izao de mety zany de mifampanontany izy ary manao recherche de mety miteny raha ianona mitady tomobily, ianona mitady trano, ianao zany manao tsy haiko sakafo ohatra. Rehefa miparitaka ao tsika amaraimaraina indray fa mahazo WhatsApp ianao hoe ty le tobily zao vidiny mety amintsika ve fa ho valideko, ohatran'izay koa le trano, de ianao zany manao ohatran'izay koa. Tiako tenena le attitude ny hoe exécution. Ny problème misy société hitako amin'ny client ohatra miteny ianao hoe vao misy facture tonga de scaneo, raha sarotra anao miscane alaivo sary de alefao inona anaran'ity WhatsApp. Misy olona anatin'ny une semaine zay mahavita manao an'izay asa zay, tsotra zany, ty le facture alaiko sary alefako, tsy simple me ohatran'izany. Jerenao le date d'enregistrement nahatongavan'le facture le 20, tonga aminao any izy 28, sonareo zany rehefa anao manao orinasa olo ohatran'ireny le manahirana, satria io tsy fahaizana, tsy hoe ty tena manana diplôme indrindra na ty major de promotion, tsy zay. Afaka major le olo fa tsisy place hitadiavana azy anatin'ny société, satria anatin'ny société l'exécution foa mahatonga antsika mandroso, ok, exécution rehefa misy teny nomena de atao, de anjaranao aveo ro mandanjalanja manao souplesse. Zay zao rehefa manao offre, raha miteny hoe alefa le offre minuit de za afaka matory sur à 100% fa tsy maintsy lasa iny raha vao le ekipako manao azy. Za zany tsy misalasala na une seconde ary, raha vao anao rehefa misalasala dikan'izay misy olona tsy mamely anatin'ny ekipanao. De raha ohatran'izany zany ny isan'ny hoe tiako tantaraina sy zaraina, satria na ho mpandraharaha anao na tsy mpandraharaha anao fa ny hiara-iasa amin'olona de ilainao foana le comportement, satria zay efficacité zay mahatonga anao hoe mahomby mahatonga ny olo te hiara-iasa aminao, satria olo tsy te hiara amin'olo tsy te mahavita azy tian'ny olo miara-miasa amin'olo hoe mba mihetsiketsika rehefa misy raha ny fanarahana de vita. De verina am'le kazakety eo ino moa zany, ino moa anarany, père riche père pauvre iny miankina amin'olona tsirairaiky iny, fa ny hafa mba fijeriko ny Kawasaki ohatra ny manana fomba hoe automatisena de matory any an-trano anao de mahazo vola. De za zany raha mi-imagine hoe raha tsika 7 milliards io zany samy mieritreritra entreprise du 21e siècle de automatise tsika de mahazo vola, mety ho possible, fa misy prérequis voalohany matetika ny exemple ampiasaindreo exemple mandeha amin'ny firenena mandroso. Avantage n'le firenena mandroso misy le outil, misy le client, misy le moyen le client, ok, raha hotely roa zany ilaina. Eto anao afaka manangana application ianao afaka manangana application anao, application de rencontre zao misy raiky vao lancendreo Sunset tsy haiko maninona zay anarany amin'ity semaine ty, misy mitante satria application isan'ny zavatra automatisena mahazo vola, satria application une fois lancé misy olona misinscrire maka an'le service mandoa vola, mety mbola asianao partie pub koa na premium de mahazo vola anao mi automatiser. C'est l'entreprise du 21e siècle. Fa aveo amin'izay
rehefa tonga amin'izay ary application ohatra raha ataontsika hoe mandeha manao application anao en Allemagne ohatra 83 millions ny isan'ny habitant, ataontsika un tiers an'izay mety ho azonao. Eto any amin'ny tsaiko 30 millions any zany mety ho azonao. Eto mety hanao application anao fa voalohany ny olona mampiasa Facebook ny ambony indrindra tsy haiko eo amin'ny 16-17% eo. Ny olona mampiasa connexion en dehors ny Facebook dia efa milatsaka any amin'ny 11 na 12. Dika zay maximum azonao 12% 33 millions na 32 millions d'habitants. Ok, ataontsika 4 millions eo ao. Nefa reny olona manana connexion iaby reny tsy voatery haka ny application anao. Raha mahazo ataontsika hoe atsasan'izay anao dia efa tsara. Faharoa zay, le olo reny tsy voatery andao vola. Fa za tsy mampanina azy andao tsy haiko $5, $10 kely zany aminy. Aty amintsika $10 nefa 45 000 ariary. Donc manomboka mieritreritra anao alohan'ny hoe site de rencontre avy andoavako 45 000 ariary par mois mety manahirana. Dia eo ny anaovako hoe mila mijery zany tsika hoe anatina environnement ohatrany ahoana tsika le miseratra zany dia inona zavatra mety ivelomantsika sy androsoantsika ahafahantsika mandraraha na dia mety tsy voatery hoe entreprise de 21e siècle raha le raha. Tsy haiko na mahavoavaly azy zay. Misaotra anao tamin'iny fanontaniana aloha fa hitako hoe important mametraka tsara le ABCD de l'entrepreneuriat iny tsy azoko hoe inona moa le ABCD de l'entrepreneuriat iny antaniny. Efa mahitatsika dia mitantarainao teo hoe misy le olona tsy mireny tsy miadoana hoe tena markanao zay zao ny vidy masiny dia andao mivoatra mivoatra dia le ohatran'izay zany tiako hoe anana hoe inona zay. Saotra anao mila exemple maro zany ianao. Saotra Diamondra, comment réussir la transition miala amin'ny start-up makany amin'ny entreprise fonctionnelle io nga mafanaraka amin'ny le fanontaniany Bruno teo iny zany hoe ny start-up mantsy amin'ny voalohany mety hoe mifangaro tsy hay raha vanao zany vao manomboka kely ekipanao tsisy limite le asa satria raha aka comptable anao comptabilité foa atao ny facture raika azonao isaky ny 3 jours tsy rentable. Ok, donc mety sady comptable le olona manao partage ny communication nareo na marketing nareo amin'ny Facebook dia manao asa maro samy hafa zany. Ohatran'izay foa fanombohan'ny entreprise de service na production reny manao ataontsika hoe ino huile essentielle ohatra production zany sady mandeha mitady an'le zavatra ahodina any akora na matière première sady manodina an'iny sady manao transport. Donc rehefa miamitombo le entreprise anjaranao amin'izay mametraka hoe eto tokony responsabilité mitokana. Ok, dia ohatra ny tenenitsika teo iny hoe amena responsabilité tsikelikely le olona ary io ny avantage ny entreprise hoe vao manomboka amin'ny voalohany mora kokoa le socle le personnel clé mijanonao zany le olona tena itokisanao mora kokoa mametraka responsabilité amindreo satria testenao reo amin'ny raha tsikelikely hoe bon manomboka androany ny achat rehetra anao manao azy ohatra vitany ve miplanifie azy arakaraka an'izay production tiantsika voaka eo voara-masony ve qualité n'le izy le prix ve normal sa mangala tombony izy rehefa alefanao ambanivohitra any dia miovaova le prix tonga ara-potoana ve tanao ohatran'izay dia misy point maromaro zany dia anjaranao mijery an'ireny dia responsabilisenao tsikelikely le olo dia zay ndro hanomboana azy fa zany tsisy recette magique hoe androany tsika on passe de start-up entreprise allez on monte notre organigramme et maintenant on est une entreprise tsy ohatran'izany. Misy processus de transition mandeha tsikelikely zany dia iny miankina amin'le délégation izy amenan'izy izay manavana anazy dia izy responsabilité n'izy.